Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Ahoana no atao fa tsy mivavaka ny vadiko. Izy indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Izay tiako marihana aty am-piandohana dia izao tsy natao an'ny olona mbola vao mifankatia ity vidéo ity fa tena natao an'ny olona izay efa ao anatin'ny sehatra ny fanambadiana mihitsy. Asa mety hoe bevoka ianao dia tsy maintsy natao ny rahanareo tamin'izany fotoana izany. Na koa fantatrao izy tamin'izany fotoana izany olona tsy tena mivavaka fa tsy mbola tena takatra hoe inona marina ny tena mety vokatra izany hoe manam-bady olona tsy mivavaka izany dia nidiranao ihany izy. Avy eo aty aoriana anao vao tonga saina hoe raha be ilay izy inona ny tokony atao. Na koa mety hoe ilay olona izay iarahanao io dia tamin'ny fotoana andro nanaovana ny rahanareo mbola samy tao anatin'ny fotoanany tsy fahalalana ianareo, mbola samy tsisy tena hoe nivavaka. Fa taty aoriana ny anankiray vao nanomboka hoe resy lahatra dia nanolotra ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy dia ny anankiray anefa mbola tena ao anatin'izay hoe tsy mivavaka izay mihitsy. Inona moa ilay hoe tsy mivavaka resahana eto? Ilay tsy mivavaka izany dia na izy tena hoe tena hoe tsy mino an'Andriamanitra mihitsy na izy tena ilay mbola manompo sampireny mihitsy, na koa tena ilay hoe mivavaka izy fa asa indray mandeha isa-taona na isaky ny 2 taona izy vao mandeha mivavaka fa tena mbola ao anatin'ny ara-nofo. Rehefa liala ady dia mbola mandeha mampiady akola no ataony raha, mandeha manao baolina, entraînement no ataony fa tsy mivavaka izy ao anatin'ny tokantrano tsy mety mivavaka izany rehefa hariva sy ohatran'izany fa dia hoe tsy mino an'izany hoe herin'Andriamanitra amin'ny fiainana izany izy. Tsy tena hoe manohatra izy izany fa tsy miraraha an'izany fivavahana izany mihitsy izy. Ohatran'izay izany ilay resahana eto amin'ity vidéo ity. Dia olana be io ry havana. Olana be io satria ohatra zao hoe rehefa andefa radio ilay olona, ilay kristianina izany dia efa tezitra ilay anankiray hoe fa inona foana ity radio ara-pilazantsara ilay efa atao anatin'ny tokantrano ato ity mba tia andefa ny radioany sy ny hirahirany koa izy. Na koa anao adidy any am-piangonana dia tsy manaiky mihitsy ny anankiray satria izy mbola tsy resy lahatra. Vao andeha hivavaka, andeha any fivorian'ny sampana dia mahazo latsa, mahazo teny mahery foana ianao isaky ny vao andeha hivoaka ny trano. Na dia mamaky baiboly azy ianao dia vao latsalatsa hoe inona foana ianao dia lasa dala amin'io famakiana baiboly io, mandany fotoana amin'io famakiana baiboly io. Dia ny zavatra ohatran'izany be dia be mihitsy izany ilay olana terak'ilay izy. Dia lasa mametra-panontaniana ianao farany manao hoe inona ny tokony ataoko. Niezaka ihany ianao nandresy lahatra azy ohatran'izany fa tsy mety izy. Ary vao mainka aza tena lasa ohatrany hoe isaky ny resahana ilay fivavahana dia lasa ady be foana ny anareo anatin'ny tokantranonareo. Inona ny tokony atao? Izay izany no resahantsika amin'ity vidéo ity. Misy an'ireto torohevitra enina ireto izay omeko anao. Ny voalohany dia izao aza misaraka. Rehefa tena jerevanao ny Korintiana voalohany toko 7 miresaka ny amin'ny fanambadiana dia ambaran'ny Paoly mihitsy ny amin'ny hoe raha manambady olona tsy mino anao izy dia aza misaraka. Ho anareo izay efa ao anatin'ny tokantrano izany tsy natao motifa hisarahana izany fa tena hoe aza misaraka. Zay aloha no torohevitra voalohany. Faharoa dia izao aza terena izy. Ndraindray koa manko tsika ohatrany hoe tena terentsika izy hivavaka, tiatsika izy tonga dia hanolo tena ho an'i Jesosy dia anaovana toriteny be foana isan'andro, anaovana resaka fivavahana foana na tonga dia terena alefa mafy mihitsy ilay radio sy ohatran'izany. Vao mainka atsika raha vao manery azy mahatonga azy vao mainka lasa alerika an'ilay fivavahana, vao mainka lasa mankala ny fivavahana io izy raha vao terenao. Fa tena aza terena izy, ary aza terena iova mihitsy izy fa ny fanovana olona tsy anjarantsika asan'ny fanahy masina no manova olona amin'ny fotoan'andro. Ny anjarantsika dia rehefa vao resahako ihany ny amin'ny hoe tarito moramora izy, mamafy teny moramora. Zany mamafy zany tena hoe vo no atsipy, zavatra madinika kely no atsipy dia mandefa tsy kelikely eny reny tena mahavo. Fa tsy tonga ianao dia miezaka be hoe makatsasakadiny dia manao lavage de cerveau aminy eo na miezaka manazava amin'Andriamanitra sy ohatran'izany eo fa alefa tsy kelikely ny fitarihana sy ny fitantanana azy hivavaka. Dia tahaka izany koa rehefa ilay tonga ny asabotsy dia tsy hoe isaka-sabotsy ianao dia antany azy foana ngay ianao tsy hivavaka raha-pitso dia avao dia manao resaka lavabe amin'izany fa alefa tsy kelikely tsy ndraindray ihany. Ohatra hoe fandraisana dia hoe fandraisana raha-pitso sao dia hivavaka ianao na tsy haiko na tsy fantatro hoe fa tena hoe alefa tsy kelikely ny fantarihana azy. Dia indraindray koa izy mety hoe manaiky izy ohatra hoe hivavaka rehefa hariva hiaraka aminareo dia rehefa mba manaiky izy dia alefa somoramora tsy kelikely fa indraindray koa tsika mba manaiky izy tonga dia atao lavabe ilay vavaka tonga izy dia sosotra hoe lava loatra ny vavakanareo izy za tsy mety amiko izy mbola tsy zakana ilay vavaka tonga dia lavabe fa alefa tsy moramora mihitsy ny fitarihana azy ao anatin'ilay izy. Na dia ao anatin'ny fivavahana azy dia mamafy tsy kelikely tsika ao anatin'izy. Dia rehefa mamafy dia mamafy vo tsara fa tsy mamafy vo ratsy. Ndraindray koa manko tsika
le vady efa tsy mivavaka dia le problème ny am-piangonana mbola tarataraina amin'le vady daholo vao mainka izy tsy hivavaka intsony mihitsy fa fazanao amin'le voratsy indray izy ny olana ara-jeretsaka momba fivavahana zany tena hoe aza resahana amin'ny mihitsy fa vao mainka zany mahatonga azy tsy ho tian'ilay fivavahana na inona problème any am-piangonana any fa tena hoe ny témoignage tsy moramora zavatra ohatran'izany ny zavatra zaraina aminy alefa tsy kelikely dia izay ny tena mahomby indrindra ny zavatra manaraka ihany koa dia izao tiavo izy inona ny andraikitra ao anatrehana Andriamanitra raha lehilahy ianao toy ny tena Andriamanitra hoe nareo lehilahy tiavany vadinareo ho anareo vehivavy manekeny vadinareo dia ataovy izay andraikitra zay amin'ny mahavady ianao dia karakarao ny vadinao ataovy izay rehetra tokony atao amin'ny mahavady azy zay ny amin'ny mahavady ianao fa tsy hoe zany akory no atao olana be na hoe tsy hitiavana azy itsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra ozy ny tenin'Andriamanitra ka tena hoe ataovy izay adidy sy andraikitra aminy dia manaraka dia izao eto ambavaka izy tena zay ny zava-dehibe indrindra hoe eto anatrihan'ny tompo isan'andro ny mba hiovany dia tena miteny aminao fa ny vavaka manova zavatra raha manana faharetana isika dia ho hitantsika fa ho aseho an'Andriamanitra ny voninahiny dia ny farandriavana dia izao tandremy manaraka azy ndraindray koa manko tsika mieritreritra hoe anova azy fa ndraindray tsika koa ny miova satria asa rehefa tonga ohatra ny alahady dia efa tsy manaiky hivavaka izy andeha hitsangatsangana ny mamaiky azy dia efa organizeny daholo ny karazana programa dia laha aza voatarika ianao na ny tena zava-doza aza dia mety ohatra hoe asa mpanompo sampy izy dia izy mbola tena mieritreritra mihitsy zany mbola andeha anandro mbola andeha iskidy sy ny ohatran'izany dia raha ohatra ianao ka taritiny aza mandeny amin'izany kosa aloha satria ny tenin'Andriamanitra dia milazany amin'ny hoe Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona nydikan'izay zany na dia ny vadinao azy tsy hoe manekeny ny vadinareo dia andehanao noho ny amin'ny mahavady azy sy ny amin'ny mahavady ianao fa tena hoe raha zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no hanerenanao na inona dia tena hoe afaka manday ianao ary ny tompony miaro anao ao anatin'izay fa tsy fahotana mihitsy ny manda azy raha zavatra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra no hitarihany ianao dia tandremy sao voataona tandremy sao voatarika fa tena zava-doza io ry havana ary eto dia te anipiteny ihany na izy ihany aza ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny sehatry ny hoe tsy tafiditra ao anatin'izany olana be zany tena aleo ry havana mandiny tena tsara aleo mitandrina mihitsy raha ohatra izy ka tsy mety miova hitanao hoe tsy anaraka an'Andriamanitra izy mialoha ny rosona amin'ny fanambadiana dia tena aleo misaraka fa tsy mety ho anao satria lasa ho azo fijaliana mavesatra be hoentinao mihitsy ny fiaretanao anio ary nefa dia zavatra tsy maintsy entinao le izy satria mialatsiny amin'ny fitenena amin'ity amin'ny hoe raha tadiavinao le izy efa tonga ao anatrehanao le izy dikan'izay zany tsy azonao hoe atsipitsotro fa tsy maintsy entinao io azo fijaliana tsy maintsy ho zakainao io mandra-pahatonga ny fotoana izay hiovany fa dia alefazo tsy kelikely tarito amin'ny fitiavana izy hoeto ambavaka izy amafaza tsy kelikely fa amin'ny fotoana tsy ampozinao izy ihany no hiteny manao hoe hivavaka ara-pitso andao hivavaka ara-pitso izay ny tena tsara fa tsy izy ilay hoe tedavina hoe anaiky eo anatrehanao hoe tena manaiky ny zavatra torinao zany fa izy ihany dia fa resy lahatra eo amin'ny fotoana tsy ampozinao ilaza izy ny amin'ny hoe andeha hivavaka hiaraka aminareo dia rehefa tonga izay fotoana izay dia tonga dia miderahan'Andriamanitra dia karakarao izy dia mandehana fa zay zany ny fotoanan'Andriamanitra ho azy dia mirary soantsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amen. Tiarakisika
sangi-sangi karatua yanao jutisi anuwazi mapamangi rekisanandrisya iratuki umena weianao tiai ampusaina fanai sarutrani mino teny murady Janjakani Kristi faramliwe tiaianao teiza tiarakisika latua timbulari tesosiana kazafadi yaimati baru matuduri pati sangi-sangi karatua yanau tutisi anuwazi mapamangi che qualua tunga la facciandau nilika sud e sua la romana tatamu zavabonizani aranku suksayani Fernandauci tapaini desosi faramliwe tiaianau deiza tiarakisika latua timbulani desosiana kadafadi sangi karatua yanau tutisi anuwazi mapamangi